Tolorana indray ny araba toko kilasy toko vavy manjotsy tapaka ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo amin'izao takariva ny alatsinainy faharoapolo ny volana febroary taona 2024 izao. Amin'ity takariva ity sika dia Andriamatoa Maurice Beranto no vahintsika ato anatin'ity fandarana dinika ity izay rahanao rehefa alatsinainy tahaka izao akasitrana ianao tompoko tonga soa ato anatin'ny fandarana nanaiky ny vahiny sy zarany miarabanao koa za ary misaotra anao nanaiky nandeha anahy ary mavitako mifampiresaka amin'ny fahita-drazana. Arak'izay dia Andriamatoa Beranto Maurice efa elaela no tsy tazantsika teo anivon'ny sehatra politika. Avy hatrany angamba tonga dia hoe izay ny fanontaniana apetraka voaloha hoe taiza naninona nangina tao anatin'izay akaiky tia ny fifidianana inona no mety ho anton'izay hoe poitra tampoka amin'izay ianao. Tsy nipoitra tampoka efa nandalo teto Antananarivo tamin'ny avril mai iny nanao conférence to amin'ny panorama, tsy nipoitra tampoka fa za ny ova any Mahajanga zao mipetraka, tsy mipetraka eto Antananarivo tsony ka zany tsy ahitana anahy, tsy nahitana anahy tato ato zay fa nazany na tsy zany ara manaraka foana ny raharaham-pirenena ary mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Akatoko ny fifidianana tsika zao Andriamatoa Beranto Maurice manahoana ny fahitanao an'izay ho antsika eto Madagasikara ny resaka hoe fanomanana sy ny fitarainana amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana. Ny tena marina efa tamin'ny septambra tamin'ny taona lasa efa tonga teto satria nidiako tamin'izay dia hanatrika an'le fikondoam-pirenena saika nataon'ny vondrona panorama anisan'ny mpikambana tao fa tsy nisy zay dia mijanona eto aho satria nanantena foana hoe isiny zany fikondoam-pirenena zany napetraka anahy. Dia zao moa zany sahala amin'ny hoe zao avao hita satria misy fifidianana ka tsy zao avao hita efa teto fa tsy nijerenareo angamba tena marina tsy mbola nifankahita atsika. Mahakasika an'izay verenantsika kely idirantsika lalindala mahakasika an'izay fikonan-doam-pirenena na ny concertation na zay hoe teny sy hevitra ilazana anazy fa mialohan'izay aloha tao anatin'ny film ianareo teo aloha nisy ihany koa araka ny lazainao teo hoe ny resaka mahakasika ny saika hanomanana an'izay fikonan-doha zay ny arahana tamin'ny panorama amin'izao fotoana izao mandeha irery ny atoko fizazima izay tarihinao moa zany mazava ho azy nametraka ny atota taratasy tamin'ny 10 febroary lasa teo ho lasa atoko le fizazima na ny hoe fimbonam-ben'ny zanaka sy zivan'ny Madagasikara. Inona ny antony nisy fifandirana ve na fifanolanana tao anatin'izay ka nahatonga anareo ny kopa-kelatra hoe alao andeha amin'izay andeha hitokana ho lasa antoko politika. Fanolanana miaraka amin'izy moa ny fanontanianao non zay ene hoe mbola ao anatin'ny film zay hatramin'izao satria ny film vondrona betsaka zay miaraka ao. I film zany no nanatanteraka fikondoam-pirenena zany dia teto dia nanantona azy zay dia niara-dia taminy ary hatramin'izao zay dia mbola ao. Ny tsangananay indray satria ny teo aloha teo mitaky ny mpikambana hoe ahoana antsika ty ve tsy mba tokony atao antokony antsika raha ohatra ka nanaraka anahy no taloha tany zay nanangana antoko hoe FIDEM efa tamin'ny taona 3 sy 4 arivo io nitsangana fa rehefa nandeha ny fiainan'le FIDEM nisy tsy fanarahana tao dia zany nampisitaka anahy dia nahatonga anahy miaraka amin'ny namany indray nanangana an'ity fimbonam-ben'ny zanaka sy zivan'ny Madagasikara ty. Ny etaeta moa zany dia hoe raha ohatra ka tsy mbola milamina ny firenena malagasy ary tsy mbola milamina izy ty aminay dia tsy afaka mipetra-potsiny anao fa tsy maintsy mitady vahaolana hoentina mba ampitraka an'ity firenena ty zany. Zay mbola atao hatramin'izao. Inona zany zay vahaolana mety hoentinareo amin'ny firenena nankatoka izao fikorontanana izao? Ny zavatra lehibe ne dia zao hoe antsika malagasy ary zany mahatsara ny an'ny film io le hoe fanarenana ifotony na hoe fanorenana ifotony satria antsika zany mitady vahaolana fa tsy mikaroka marina hoe inona moa nahatonga an'ireo olona misy a Madagasikara reo. Efa ela ne Madagasikara no zao ny fiainam-bahoaka fa sahala amin'ny zavatra atao paipaika maika fotsy zavatra natao fa tsy nitady ny hoe ny tena antony nahatonga le olana eto amin'ny firenena. Zay zany dia miteny fa ny olana voalohany aloha dia ntsika malagasy atsika isam-batan'olona. Ny malagasy zany dia vahoaka petraka fotsy eto Madagasikara fa na ny mamisy azy mahavoaka azy eto Madagasikara raha tsy sapany. Malagasy zany tsy mba olo-pirenena
zany zavatra raha ohatra anao ka mitady hoe inona ny vahaolana mitady an'le hoe ifotony teniko zany a zay aloha ny voalohany. Maninona moa ny malagasy a sahala tsy fantako ny tokony itenenako azy mionona fotsiny nefa zao zavatra misy tao amin'ny firenena voaka malagasy mahafantatra fa ty Madagasikara ty ne ka anisan'ny firenena farany manan-karena nefa izy a tenenin'ny FMI teny Banque mondiale hoe anisan'ny firenena 5 farany mahantra. Za moa rehefa meno an'izany de mitsamboatra foana ary gaga fa malagasy mpanetandrazana amiko tsy misy mitsamboatra. Za efa ela miteny an'izany. Maninona antsika malagasy manaiky atao hoe Madagasikara firenena farany mahantra. Tsy Madagasikara ny farany mahantra fa mivoaka malagasy no nampahantrana. Zany tena marina. Voaka malagasy zany a zay le atao hoe mangety tambony-lakana. Hitanao fa na io volamena io fotsiny. Zao antsika vao mafantatra hoe misy volamena zao kilo lasa ry, lasa ny Dubai, lasa hatramin'ny efa oviana io no sala am'izany. Fa voaka malagasy tsy mihetsika. De rarotiny sasany. Satria zany antsika misy fitaizana atao. Antsika voaka ny vokisana vandy, vokisana lainga. Antsika voaka tena fa zao no izy nefa tsy zany. Izy teniko anao zany tena magaga ho manina tsy mitsamboatra ny malagasy tena fa anisan'ny firenena farany mahantra. Zany ny zavatra atao voalohany. Ohatra anao ka miresaka hoe ifotony a de manenjika, manaingana ny mpiray-tanindrazana hoe tsy anaiky intsony atao ny fireneny anisan'ny farany mahantra. Zay voalohany. De faharoa raha ohatra izy ka matsapa tena tokoa fa olom-pirenena mitaky zavatra zany olom-pirenena zany. Ny olom-pirenena tompoka de mahafantatra fa manana zo izy. Ny olom-pirenena koa de mahafantatra fa manana andraikitra. Zavatra magaga ary tokony fantatry malagasy tsirairay. Matoa anao manana zo, io zany tsy maintsy arovanao. Ka raha ohatra anao miaro ny zo anao, zay nandraikitra voalohany, miaro an'izay zo an'izay. De io zany a satria anao miaro ny zo anao, miaro ny zo mpiarabelona aminao anao. Raha ohatra ka hoentina zany a, malagasy zany miaro ny zony a, miaro ny zony firenena malagasy. Miaro ny zony voaka malagasy iray manontolo. Zany zavatra tsy maintsy mapetraka ao malagasy am'izay fa tsy manaiky fotsiny a zavatra tantarainana hatramin'izay nefa mazava loatra fa tsy de marina loatra. Miresaka an'izay resaka olom-pirenena zay ianao mila mihetsika ny olom-pirenena ao anatin'izay. Hitako ao anatin'ny page Facebook-nao ihany koa miverimberina ilay teny hoe vanona, vonona, manahoana ny mety hoe endrika hitondrantsika an'izay satria raha ny tazana aloha zany amin'izao fotoana izao zay mihetsika kely dia ataontsika hoe voaperotra ve, voateritery ao anatin'izay gejaina raha misy samy maneho hevitra samy joro ao anatin'ilay hoe fahavanonana ahoana ny endrika ahafahanao mametraka an'izay hoe olom-pirenena mila mihetsika, mila taitraka nefa zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny olom-pirenena tsy maintsy mitsangana maha olom-pirenena azy. Dikan'izany magnara-maso ny raharam-pirenena. Mamakafaka ny marina sy ny tsy marina. Zany ny olom-pirenena. De ny mahatonga an'le teny filamitra anay hoe aiza daholo ny malagasy vahona tsy mba vonona satria antsika anie mahafantatra eran'izao tontolo zao a misy fianarana ambony. Eran'izao tontolo zao tsy misy na anankiray raha amin'ireo toeram-pianarana ambony io tsy nandalovana malagasy. Aiza daholo ireo malagasy ireo. Tsy mba regny, tsy mibolagna. Zany ny tena mikitikitika ansaina. Zany tokony manainga antsika malagasy tsirairay anontany tena ary anontany namany. Fa iza tokoa moa ireo malagasy ireo. Ireo malagasy ireo tsy navita nianatra tsy mivoaka malagasy nandefa azy tsara fantatsika zany a. Satria ny volan'ny vahoaka malagasy, ny volan'ny firenena no nandefan'ireo nandrato fianarana eran'izao tontolo zao. Aiza zany valobabena, sa fa tsy mipetraka le valobabena. Aiza zany sotoavana malagasy. Zany mahatonga anay miteny hoe oka aloha malagasy tsirairay mba samby anontany tena. Za ty ve tena olom-pirenena tokoa sa tsy olom-pirenena. Raha ohatra ka tonga am'izay fotoana zay, tonga zay fotoana zay a, efa zava-dehibe ne zany. Satria tsy anaiky lembenana intsony izy. Raha ohatra izy ka resy lahatra tokoa fa mipetraka amina arena marobe, volamena, safira, raha antsika zao miaraka manao listan'ny arenan'ity firenena ty a, raha pitsy marena antsika mbola eto. Ny arena kibotany zany, ny arena hoentin'ny zavatra ny volo zany, ny arena hoentin'ny fiompina zany, indrindrandrindra koa ny arena an-dranomasina. Raha miaraka manao zany lista zany hoe manainga ny malagasy ireo mba manao zany lista zany. Aiza daholo reo arena reo. Maninona izy voaka malagasy, averiko ihany a, voaka malagasy ny tompon'ny Madagasikara. Voaka malagasy zany tompon'ireo arena rehetra reo. Ka izy tsy mihetsika ka de rarotiny sasany.
tantarena lainga anao de mangina tokoa io zany tonga le hoe tsy maninona fa mety daholo ahoana ny ataoko hoe tsy maninona za hoe tompony zao rena be zao de mantra za ray am-pianakaviana tsy mahavelona ny fianakaviako tsy ekeny eritreritra zany ny asa tsy maintsy atao voalohany. Ahoana ny afahantsika mikitika an'izay satria nyresaka ianao te hoe ny maro ny malagasy nianatra tamin'ireo firenena ataontsika hoe fanta-daza mamoaka olo manam-pahaizana nanomboka tamin'ny taona 2024 teo tsika nanomboka nisy tena hoe fitotonganana fahobe zany amin'ny akapobeany ny firenena sody kosa ary zany any amin'le resaka fanaovana politika eto amintsika mihitsy ny mahatonga an'io zavatra io ka zay mahay lasa tsy vanona sady tsy vonona mahatonga an'izay ataontsika hoe manam-pahaizana ny malagasy kanefa nyzao ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ka nisan'le lainga nafafa mivoaka ny tiako terina aminao zany ny lainga de hoe ohatra zao hoe fanaovana politika zavatra maloto io ny fiainanao ane politika ka manina ny fiainanao nataonao maloto anao tompony any mampisavo ny tegnanao sahala am'zany zany reo olona tentsika hoe nandranto fianarana tsy hitareo magagane tsy mba misy fihetsehem-po kely hoe kere firy-taona zay ny kere tsy fandripahalemana de anao de mangina fotsiny ka io zany tsy fantoko io na mahatonga an'io za mahafantatra tsy mahafantatra satria izy zany resany isaky sanandro nefa tsy mbola hita hatramin'izao zany natonga nena metraka an'io teny filamatra io mba hikitikitika ny sainy mpiretan-drazana hoe antsika ty mo ve zany de hijery fotsiny de vitan'le fijerena fotsiny na sahala am'le sasany namana sasany menomenina isan'andro hoe tsy ekena zao de rehefa tao amin'io hoe andao ary de za tsy manao politika za tsy hanao politika zany ne zavatra magagy zany tokony anainga antsika tsirairay anontany tena hoa ary de mba hitsangana am'izay amaolo-pirenenanao zany tsy voaterinao anao politika vaolo-pirenena tsy voatery fa fotsiny miteny hoe zany lainga za tsy manaiky an'zany zay ne de fa zava-dehibe raha ohatra zao tamin'ny taona lasa izy iny asana volanina ny banque mondiale nyteny hoe zao ny PIB ny Madagasikara vahoaka 8 tapitrisa tsisy ny taboatrana ray ara afa-tsy za Maurice Berard de masamy teny za tsy manaiky an'zany ahoana moa ny avitan'ny banque mondiale miteny hoe zao ny PIB ny Madagasikara nisan'ny malagasy kory tsy fantatra tsy possible tsy azonao na ina ny fahaizanao na ina ny fahaizanao mavita miteny hoe ity ny PIB nyty firenena ty nefa isan'ny voaka tsy fantatrao nisan'ny voaka miasa tsy fantatrao nisy voaka tsy miasa tsy fantatrao nisy voaka mpamboly tsy fantatrao ny vokatry ny fambolena tsy fantatrao ny vokatry ny arenan-kibotany tsy fantatrao ahoana ny avitanao izao ara ny PIB nyty firenena ty zay zany ny zavatra tiako hikitikitihana ny samy malagasy hoe aza manaiky an'zany tsony raha ohatra hoa ka ny malagasy 8 tapitrisa efa sambo miteny lainga zany ka tsy ekeko efa zava-dehibe le zany zava-dehibe zany ka zay indrindra raha mahita aloha zany am'izao fa tena ataontsika hoe voaolana tanteraka ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao very tena very ny hoe aiza ny lalakale satria tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny tena ataontsika hoe fahantrana lalina ny firenena ny sambatan'olona na ny asa raha tsisy ny hohanina androany tedavina androany ohatr'izay koa ny apitso so de anyle tena hoe ataontsika hoe mahatonga an'le vahoaka resy tory am'izao fotoana zao ahoana ny fomba ahafahantsika manaitra an'le vahoaka hoe tena efa mihoatra ny tokony ho izy zao fahantrana zao satria antsika zay mahafantatra tsy mitenika izy ane mijery le voaka ane mijery io ny olona tokony hitsamboatra tsy mitsamboatra izy zany hitsamboatra io ne sahala amin'ny cercle vicieux zony vazaha fampiandro eo atsika de andraso eo rapôly ara zay ne le izy ka atsika zany raha ohatra ka mipetraka am'izay foana sahala amin'ny vahoaka voaozona hoa ny olona mba andrandrana hoe hiteny tsy miteny tsy mivolagna ny olona mba hitreretana hoe tokony hiteny tsy miteny de io ve zany fatahorana ahoana tsy fantatra fa zay fotsiny any teneniko anao olona mba mahafantatra hoe zao ny tokony ho izy anjaranao miteny io ane tsy tokony hisy tahotra zany angamo io fitondro io tsy mahafantatra fa mahanitry voaka malagasy io de anao reny miteny hoe mahanitry voaka malagasy io de ho sabonao fa miteny an'zany anao manao constat fotsiny tsy hitako ny isina tahotra am'zany fa io sahala amin'ny voaozona tsika tsy hitako tsony ny voambolana ahitako miteny an'zany raha tsy zay hoe voaozona zay mety mbola ho anaiky am'izay lembenan'zay ve ianao milaza fa hoe
tsy tokony ho gadraina, tsy tokony ho samborina kanefa raha ny zavatra iainantsika amin'izao nefa ny raha malala voamaly zao no nisy an'iny hetsiky ny atokotiko Madagasikara iny raha ho raisiko ohatra fotsiny sy niaraka tamin'ny hetsika tany Tuliara mirantana ny mpitandro ny filaminana zany hoe tsisy fahafahana fa avy hatrany de voageja raha vao misy hetsika kely i raha malala moa fa anatin'ny fanoherana ny atokotiko Madagasikara zay le zava-mitranga eto so de mba hoe mifanohitra amin'izay zavatra ny lazainao zao amin'izao fotoana zao kosa ny zavatra mitranga eto fa tsy zay hoe zay samy teny de fa avy hatrany de ampanginina sy ny ohatran'izay zao no tiako tenenina raha ohatra anao mandeha rery zany olo eto amitsika eto malagasy tsy mifankatoky raha ohatra anao mandeha rery mazava loatra fa mora ny fikapoana anao raha ohatra ka naintambatra io malagasy io nay nifankatoky io malagasy io tadidiny tiako Madagasikara tsara ne tamin'ny fotoanany Ngaravalomano nitondra firenena zay reto mpanohatra nanao fihetsehana eran'ny Madagasikara nasiana miaramila tsisy fa zay nanao foana zay satria mieritreritra zay fa marina zavatra resahanay zany no izy ka atsika hoa sahala amin'ny lalaoviny olona misy olona mahay milalao ane lalaoviny olona mivaoaka malagasy de pita orony kely io de ito fa mitabositra raha ohatra ka samy mieritreritra tsika mba miezaka fampatoky samy matoky fihina mony ataony ho arimpandôly ny voaka malagasy ray manontolo avitan'izany be izy ka zany kosa no mety matoky aho fa manaiky aho fa misy risika le zavatra ho atao fa tokony mba samy mieritreritra inona zavatra azo atao ahoana ny fomba tokony avitana miresaka amin'ny vahoaka sisa io zavatra tsy voavoeto Madagasikara ny eo raha tadidinao hoe zany tamin'ny fitondrany amiral Ratsiraka teto zany avy eo nandimby Ngaravalomana de hidinao ny zavatra nitranga teto amin'ireny transition reny zahay zao nitaky an'io inona moa ity jardinany Ambojatovo io natao hoe kianjan'ny demokrasia izy nitaky an'io atao kianjan'ny demokrasia rehefa tonga fitondrana izy de nadabony io firy ny malagasy nitsabondra hoe averenao amin'ny kianjan'ny demokrasia io sahala miteny rery zahay zany ny tena fahavazana eto amitsika eto zany mahatonga le teny filamatra anay aizadoly malagasy vagnole maninona tsy eo amitsaboatra io zany hoa asiana tsokajiny izy io zavatra azonao kianina aloha de kiano e satria teniko anao zao banque mondiale miteny mino tsy kianonao banque mondiale nga anagadranao eto na FMI miteny mino tsy kianonao rehefa miakatra ny feonao tsy metsika izy de manaingy anao koa zay hoe hiteny zavatra hafa mety zany angamba lalina tokony azosika izorana aiza ho aiza ny fizazima amin'izao fotoana izao mahakasika ny resaka concertation raha zay le ataontsika hoe hodidina le contexte politique sy social sy ny économique amin'izao fotoana izao manahoana mbola vonona amin'izay ve sa efa mivoy zavatra hafa indray ianareo zay mbola tsy zay de resy lahatra rehefa tsy voamaly zany efa matoana resy lahatra tsy maintsy mifampiresaka ny samy malagasy io zany nataonao concertation anaran'io nataonao atelier anaran'io nataonao fokando anaran'io zavatra ray ihany zany fampiresaka ny samy malagasy mamakafaka ny zava-misy mieritreritra hoe inarany tokony atao rampitso zahay zany de tsy jana mihitsy nitaky an'izany zany ao ny raha nena tonga anay ifimo satria tsy nanao ny vondrona mpanao ramasiny sy ny namany io mazava tsara fa ny fividianana tonga de atao io vonany atao na hoe anao fokandovy de resaka fividianana vona tsy mariny zany raha ohatra atsika resaka fividianana fotsiny sahala amin'ny hoe fividianana fotsiny ny tsy mandeha tsara eto amitsika fa angamo fividianana fotsiny tsy mandeha tsara eto amitsika de za koa zany miteny reo le mitaky hoe ny fokandom-pirenena fividianana any tokony resany io so de manana kajikajy izy tsy resany amitsika satria aza diso feritreritra tsika everitsika raha ohatra tsika manao tokoa hoe fokandoa mikasika ny fividianana fotsiny ilamina amizay zany fividianana io manantena zay ho candidat rehetra aresy amin'io raha ohatra zany za manao kajikajy kely za candidat eo androany satria ilaminy fividianana io de zany aresy ao amizay zany za vonao référendum hoe anovan'io lalam-panorenana zay itseketsika androany io satria izy tompony ara tsy manaiky an'io fantatrao tsara fa betsaka ny feo mitaky état fédéral misy mitaky état monarchika arany sasany za koa miteny manina moa tsy misy itaky état ecclésiastique reto Madagasikara
ka zao zany de tsy maintsy alamina tsy maintsy mifagnaraka antsika hoe rehefa anao référendum tompoka tsy ilay nieritreritra tsony zany référendum plébiscite zany ino moa zany lalam-panorenana ray de hoe eny satria loizany tetroandro zany ataovy lalàna panorenana 3 na 4 na 5 ao de am'izay malagasy misafidy hoe iza no apetrany zay angamba ny tokony atao ka zany a tsy maintsy manao fikandom-pirenena antsika karakara an'izany fa raha ohatra ho anao manao hoe fikandom-pirenena karakara fividianana fotsiny sala misy kajikajy tsy ekeny eritreritrako ihany zany zany ny eritreritra zahay mbola ao anatin'ny film ary mitaky an'izany mitaky an'izany foana zay nanao atelier tao fantatrao tsara nanao atelier zay tao andre fanambojanahary tao de fandresaka an'io io zany nisy feikevitra navoakanay tao ary feikevitra atokanay hoentina rehefa tonga ny fikandom-pirenena idirany rehetra fa tsy zahay efajato niaraka nanao an'le nataonay tao fotsiny hoe ny hervelona rehetra eto Madagasikara tsara miaraka mikondoa tsara miaraka mikondoa ametraka tsara hoe inona ny hevitra iarahantsika mizara azy ho atao amin'ny firenena mba hilamina am'izay firenena malagasy ohatrany ahoana zay endrika hitondranareo an'izay hoe fikaonan-doha zay satria niresaka miodina foana hatramin'izao indrindra moa zany ho an'ny mpanohana ny fitondrana ihany koa sy ny fitondrana am'izao fotoana izao de hoe fizaratseza zay foana aloha zany ataontsika hoe teny hitondrano zareo hoe tsy roso am'izay anga sa hoe mbola tsy tapa-kevitra inona no ahoana le endrika hitondranareo an'izay na hoe mety eo fiseho an'izay fikaonan-doha zay mahatonga ny zareo manao an'izay valy teny zay foana hoe fizaratseza hitanao le fizaratseza za zany natonga jareo nitaky an'le fikandom-pirenena tam'zareo tsy mbola tao fitondrana nde hizaraseza za foana ny eto amintsika eto za koa za Maurice Beranto ane miangavy aloha mba manaova investigation no mikasika zaho ane mba nangatany hiditra tanatina gouvernement za tsy niditra satria tsy nety amiko le izy ka raha za zao tsy fantoko ny sasany fa raha za zao zany hoe ianao ane mitaky an'izany satria anao mitady seza angamba tsy za no azo tenena am'izany ary za mba toko fa betsaka ny malagasy mitovy amiko hoe ny tsy fihazakazahana seza no mahatonga mitady an'izany fa mba handaminana am'izay ny firenena ty ireo vahoakanao mahantra reo ve de tsy mba mikitikitika ny sainao zaza tokony hianatra mavita mandeha mianatra ny fandripahalemana tsisy hitanao ny eto Antananarivo zao menimena daoly fa ina daoly ny ataon'ireto olona avy any ambavolo miakatra eto Antananarivo reto tsy mavita miaina izy zany tsisy fandripahalemana ka mpamboly ny asa ataony tsy vita mamboly izy miompy ny asa atao tsy vita voaizy izy roidrika eto misy filaminana de mitonga eto izy zany daoly ne zavatra tokony eritreretintsika malagasy tsirairay zany mitaky anay mihitsy ary takiny amin'ny mpiray-tandrazana hoe tsy maintsy mifampiresaka aloha mba mifankatokony apetraka ay am'izay ny laingalainga ny kajikajy mba asiana fitoniana kely ny firesana asiana fitoniana kely ny fikandoha mba vitantsika moaka mba vahaolana maharitra ho an'ny firenena malagasy zany tsy maintsy atao tsy anareo rery no mangataka an'izay fikaonan-doha na fifampiresana ndatabatra boribory manahoana ho anareo manokana ny ataontsika hoe adisisika afahana mametraka an'izay raha hoe zao foana aloha zany ny fihetsiky ny fitondrana ho anareo ifimana fizazima manahoana ny adisisika hoentinareo afahanareo mandresy lahatra sy ny miteny ny fitondrana hoe tsy maintsy atao tsy maintsy miresaka mpiray-tandrazana rehetra fanombony io de ny ataonay hoe aiza daoly malagasy vahona zahay zany de mitaky ny malagasy vahona mba hiresaka aminay fandresy lahatra raha ohatra io ane ny code secret io zao hoe anao aza mitady andresy lahatra ny majorité ny malagasy tsy hany mihitsy fa raha ohatra ka minorité misimisy ary resy lahatra amin'io de fa ampy zany laklen'io anao aza miezaka hoe hitanao reny fividianana filom-pirenena firy tokoa moa no natonga ny zao fitondrana filom-pirenena zao amin'ny toerana maha filom-pirenena azy firy ny malagasy nifidy ary firy natin'ireo malagasy nifidy ireo ny vato azony tsy de be loatra le hitanao kanefa zay de navita nametraka azy maha filom-pirenena azy salamisalamy zany koa ty zavatra eritreretana tsy maintsy atao ty fa zay resy lahatra kosa de tsy maintsy resy lahatra tokoa
ary miasa am'zany fagnaraka tsara am'zany mitovy am'le zay zavatra takinay androany io tsy azo avela io zaho ane matahotra zany mbola mampiresaka foana okane tsy mamaiky anao ny fifidianana io sody tondra korotana io efa nisan'zany ne teto amitsika efa nisan'zany teto amitsika fifidianana atao mitondra korontana fifidianana natao tondra korontana ka raha ohatra ka tsy mieritreritra tsara atsika fantatrao tsara ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoana reny ka anao terena hoe tsy maintsy atao foana io fifidianana io mampitandrina so de aninegna atsika mianakavy zany raha mpitso ambadika mpitso any ka aleo mifampiresaka aleo miaraka mamakafaka miaraka mametraka tsara ny zavatra tokony atao amin'ny firenena am'izay vao milamina am'izay fa io zany tsy atao salamina atao tamin'ny mba tadidinao moa zany atelier assise nataon'ny tetezamita tamin'ny avril 2009 sivy tany aminay tany Antsohy tany niterena le vahoaka ifidy an'le hoe état unitaire olona tsy tokony hoentina fidy teo no entina tonga teo de niteny le olona nomena fiteny aloha de zahay mitaky état militaire satria tsy lazava tsara état unitaire lasa état militaire hitanao am'zany le tsy femezan'le zavatra io zany zavatra atao amboletra fotsiny terena ny olona de zavatra tsy tokony teneny voalazany teo zay foana de ho atao an'zany foana ve zany ty vahoaka malagasy ty atao an'zany foana ve ty firenena malagasy ty zany le tokony hikitikitika ansaintsika tsirairay zany angavinay mpiretandrazy hoe mba samby eritreritra ny hitanao zany koa anisan'ny lesiko misy eto amitsika eto ina moa mahatonga ny boky tantaran'ny Madagasikara tsy mbola hita hatramin'izao satria betsaka nlaingana fafy io zany mba ahoana moa ny avataranao tsara ny zavatra iainanao androany roatra ka nomaly raha tsy fantatrao ahoana ny avitanao avita hiteny hoe zao no ampitsiko nomaly tsy fantatrao ny androany tsy fantatrao zany zavatra tokony ampieritreritra atsika tsirairay so de misy zavatra kosa ary zany mampiahiahy anareo anatin'izay na le fizotro ny fifidianana sa hoe inona no mahatonga an'izay hoe aleo tsy atao tery vaimanta le rosona amin'ny fifidianana inona marina le satria tsy ampy satria tsy ampy ny fiainam-pirenena ne tsy fifidianana fotsiny ny fiainam-pirenena ara sosialy fiainam-pirenena zavatra fandripahalemana ny fiainam-pirenena ny arenan'ity firenena ty mialan'ny Madagasikara tsokosoko maninona reo zavatra tsy mety maro reo zavatra ray ny fifidianana fotsiny no zany le ny zavatra mahagagy ianao zany ty fifidianana fotsiny no ataonao de manantena anao fa zay olaneo rampitso de tsy sala am'zao ihany hitohizany rampitso tsy amboarina nefa zavatra efa hita fa tsy mety tsy antenaina zany ny siny zay hoe vita ny fifidianana de mety hovoarina zay tsy fandripahalemana na ny sosialy zay za tena kangamo tsy zay foana ny antenena hatram'izay zay foana ny antenena hatram'izay aza dinonao fa nisy korotana teto tamin'ny raiky amby sivifolo sy manjato sy arivo nisy tetezamita teto netrenetina hoe ampilamina firenena de reny reny tonga ndray ny ray sy roa arivo sy roa sy roa arivo nanantena fa hoe andamina sala amin'ny lamina nefa de mbola korontana ihany rehefa avy eo de tonga koa mitetezamita de mbola zay ihany de atsika zany de tsy mba vita eritreritra hoe inona tokoa moa na tonga an'izay zavatra lalina andalovan'ny firenena malagasy hatram'izay tsy navita nandamina zany ny angatanay aoka atsika mba samby eritreritra marina samby teny hoe zao ny zavatra niainanay teto tamy taona raika sy roa arivo zao zavatra niainanay teto tamy taona sivy sy roa arivo nanantena fiovana tsy nitondra fiovana de tsy vitantsika samy malagasy hoe mieritreritra hoe zao zany natonga io fivoarana io tsy tonga tsy tanteraka zany nitakina mba tsy ho dingana ndre mandeha atao ndray tya nefa tsy tondra fandaminana ny firenena androany zao fiainam-pirenena ny fiainan'ny vahoaka malagasy aza dinonao overiko ihany tamy roa sy roa arivo ane mafantatra tsara atsika hoe ahoanahoana ny fiainan'ny malagasy nefa zao ny afarany dikan'izany zany niezaka natao hatram'izay tsy nitondra vokatra de tsy mba vitatsika manao jery todika kely inona natonga an'izany atsika miaraka manao azy tsy misy olona izy rerany mafantatra ny marina sy ny tsy marina am'ty fa tsy maintsy fakafakana miaraka io za zany manao kajikajy kely sala am'izao hitanao fa mba hitosiko ino moa ty mba miaraka mandinika atsika
andaotsika amomentsika noty any fiainany voaka malagasy tamin'ny taona 20 ataotsika hoe 12 12/20 amizay izy moramora nanaovana azy 12/20 nanantena atsika fa hoe tsara ny fiainany voaka malagasy androany atsika 12 13 sy 19 ohatriny nanao tomentsika ny fiainany malagasy tokony ampietsiketsika zany a de zao ny teniko raha ohatra ka ataotsika hoe 4/20 ny androany 12/20 midina 4/20 very zany 8 point tsika nefa roatra ka nandeha ny fiainany malagasy nanomboka tamin'ny 20 tokony firy noty roatra ka tena nandeha 16/20 na 18/20 anao tonga de miteny 12/20 nanjary 2/20 de 10.10 zany very azafady raha nandeha ny fiainany 18/20 tokony izy tanao zany tokony kitikitika ny saintsika tsirairay fa ahoana tokoa izy zany ka raha ohatra rahampitso lozan'olo zao fiainany raha malagasy ditra-ankady zany atsika lasa ankady ny firenena rehetra ivahoaka malagasy io zany de ho fatifatany satria fa androany anao ny teny azy teo hoe nohanina androany anao ny teny hoe hitadiavina androany nohanina androany hitadiavina rahampitso afaka pitso ny tena marina fa tsy tadiavina androany tsony ka rahampitso koatra mbola miaratsy de hoe zany fiainany ty malagasy ty zay ny fanontaniana tokony hitondra ny malagasy tsirairay hitondra ny olom-pirenena tsirairay mba samby andinika zavatra misy eto Madagasikara. Somary verenako kely ny mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny politika amin'izao fotoana izao satria niodina ihany koa ny mahakasika ny hoe isy ny fanovanan'ny gouvernementa azo adika ve zany zay zavatra zay satria efa maromaro ihany ny anisa aloha zany tsy angamba sao de diso nisaka fa efa imbetsaka ihany zay nisy ny fanovanan'ny gouvernementa ao anatin'izay ve zany azo isokajitsika raha ataotsika hoe sorona ilay mpanohatra ao anatin'ilay izy ao anatin'ny fitondrana mahakasika an'izay hoe fifampijerena fiarahana midinika sy ohatrany hoe fiarahana mitantana le firenena niezaka ny nanarina kanefa zao ihany le izy amin'izao fotoana izao volana vitsivitsy izy tsika ataperan'ity fiampitoam-pitondrana ty mbola manambana ihany zay fanovana ny gouvernementa izay manahoana ny afaka hevitra afaka avoaka hoe afaka hitenenana an'izay zavatra izay satria zao foana aloha tsika hatramin'izao tsisy zavatra hoe nivaingana no entin'izay fanovana gouvernementa. Nisy fitadiavana fanafody no aho teo tsy nety tanao zao omeko ohatra anao fampianarana nisy ministra teo faly izy satria nampidiriny daholo ny mpampianatra frama natao mpiasam-panjakana atsika rery samy mavantro fa ry mpampianatra frama reny tsy ampy niveau zany ve de fomba avitanao ampisogadina reny fampianarana eto Madagasikara zay mahatonga ny teny hoe jereo tsara ny tena retina misy am'le zavatra tianao aramina zany ele izy za mahatonga any am'teny hoe fanarenina ifotony na fanorenana ifotony satria zany anao tsy mikarika hoe inona marina moa tena natonga ny ty aretina ty anao androany anova ametraka ministra vaovao apetraka fotsiny reo zavatra tsy vitany nandritra ny efa taona ve do vitany androany anatin'ny enim-bolana sala magaga le zany sa atao kilalao foana zany fiainany ty voaka ty atao kilalao foana fiainany ty firenentsika ty zay le zavatra magaga tsy mba mieritreritra reo olona reo hoe maninona ny mpiray-tanindrazana mitaky zavatra sarotsy tsy mba mampieritreritra azy zany fa de ny azy any mijirijiry amy zavatra ataon'izy nefa vita fa tsy namokatra hatramin'izao zany zavatra magaga ary zany mahatonga any am'teny hoe oka mba samby teny atsika fa tsy olona vitsy fotsiny miteny an'izany angamba raha maromaro atsika miaraka miteny an'izany ho regniny ny afarany zay ny zavatra tadiavina. Midika ve zany zao satria ty fitondrany ty mantsy isany nametraka an'izay hoe tanora aleo hijoro ny tanora ianao ray aman-dreny ihany amin'anatin'ny resaka sehatra politika ilaina ve zany ataotsika nilazantsika anazy hoe reo ray aman-dreny efa vokitraikefa isany tsy maintsy mijoro ao anatin'izay ataotsika hoe fandaminana tena ifotony raha zay nilazanao azy hoe fanarena ny ifotony na inona ny afahantsika am'resaka anazy ilaina ve zay hitanao tamin'ny tonga tokoa io fitondrana zao io le niteny hoe okandreo ho an'ny tanora ary betsaka ny malagasy firetan-draza de aoka raha angamba ho an'ny tanora am'izay inona ry zao ny hevitreritry
inona ny eritreritry ndreny olona nangizingizina mihitsy andehanareo mpampetra am'izay nareo zoky olona angamba zany tokoa la tonga na rehefa nifondra ambonina tany Majunga de tsy nitenitsy olona satria fa zoky olona avy aloha tokoa ny tanora anao fa za tsy lagnozana kosa aloha za tsy telo vitanareo izy vitanareo ny tanora za tsy lagnozana hitatsika izy zao io tsy vitana slogan ny firenena tsy vitana slogan fa tokony karoana tsara zavatra ny aretina ho any aretin'ity firenena ty inona mahatonga ny tikerety inona mahatonga tsy fandripalemana sy sisa tadiavana vahaolana io tsy resaka ataona io fa resaka fikaroana zany tokony atao traikefa manana traikefa manana zavatra tokony ambara am'zany fa tsy avela amteny zany misy zavatra tokony voaka anaty gazety de tsy lekena tsy azo avoaka io satria Maurice Benato mitondra zany de tsy avoaka fatareo tsara izy dolo ny tompony gazety eto Madagasikara zany dolo ny zavatra iainantsika eto zo ihany fa misy anareo zao mba mamela amresaka raha tsy zany de teneny olona anao tsy miteny ka anao raha tsy mahazo micro ka na inona zavatra regniny olona eo zany le izy soratiny tantara ozy izy ianao za miteny an'zany zay indrindra amidika ve zany ary fa isokatra ny pejy vaovao atsika ho lasa tena hoe mpandray andraikitra mpandray anjara zany hoe malagasy acteur fa tsy ataotsika hoe spectateur fotsiny zay ny olona mitondra maolo-pirenena azy le acteur fa tsy spectateur fotsiny raha olo-pirenena izy mahafantatra inona tokoa moa ny zony am'ty firenena ty misoratra any ene matoky misoratra anatin'ny lampadoenana hoe tokony asa dolo malagasy tsirairay firy ny malagasy miasa zao malagasy ray mpianakaviana tsy mahavelany vady aman-janany tsy mavita mampianatra ny zanany zany zava-misy diverenako le hoe tantara zany ho any zavatra everiko fa agnisan'ny lesiko eto amitsika eto tsy fantatra na ny soatoavana tsy fantantsony tantara tsy fantantsony za mo mizigizina taloha za zao ne mizigizina overiko eto koa zany za zany le resana amitsika mikasika any MDRM io de tsy akeko tsy mariny mikasika ampadesima de tsy mariny teneniko satria tsy mbola misy ny boky tantarany tantarany Madagasikara tsy misy eran zao tontolo zao manana an'zany daholo za mahafantatra fa mieritreritra ary mahafantatra fa misy méthode tokony ovana zany betsaka ane ny historien sy historienne eto amitsika angatao zareo anotra ny tena tantarany Madagasikara de ho fantatsika ny tena tantarany Madagasikara am'izay fotoana zay ahoana moa any avitanao afantatra ny zavatra misy aminao ny fiainanao androany tsy fantatra anao no omaly tsy fantatra anao no omaly tsy fantatra anao zavatra nitranga afaka omaly tsy fantatrao ahoana afantaranao izao tokoa zao natonga ny zavatra androany zao de tsy fantatrao ny androany ahoana fantatrao ny zavatra ho avy rampitso ahoana avitanao am'teny hoe zao ny ataoko de andeha io rampitso nefa donné rehetra zany tsy ampelatananao zany izy io ka tsy maintsy ampina ny mparetanindrazana mba olo-pirenena tsy maintsy omena azy ny fitaovana rehetra avy tany makafaka avy tany mafantatra hoe zao tokoa ny zavatra nitranga omaly zao ny zavatra nisy zao ny mahatonga zao fiainantsika zao am'izay izy mba ho fantany zavatra ho ataony rampitso fa tsy vitany fotsiny le oeraoera zay fiterena azy am'izao tsy vitany le slogan fotsiny de hoe omena 10 de andeha hifidy zany dolo ny aretina ty firenena ty zany dolo ny aretina zao kosa aloha za de miteny koa fa tsy zao firenena zao any natonga an'io zao mpitondra firenena zao any natonga an'io za zany de manameloko mitondra ny firenena malagasy hatramizay mihitsy satria zareo tsy nahay nametraka ny rafitra tsy nametraka ny tandana tsy nanao fitantanana amy tokony ho izy de tonga am'zao misy antsika zao io tsy atao fotsiny hoe anisy azao non fakafaka ao zava-misy tsy zany koa mako mavoantsika ianao ihany ny diso iana ihany ny diso za tsy mba mety diso mihitsy oka mba nytany tena atsika tsirairay hoe inona ny tsy nety nataoko tam'ty fireneko ty mba samby mibebaka na tsy bebaka ampabe maso ara bebaka ao aminao rery hoe tsy nety tokoa nataoko tsy nety nataoko zany ary fikandoam-pirenena ihany avy tantsika mamerina ny fitonina eto Madagasikara zay ny ano no feny zavatra resahako inona daholo zany no hoentiny zay angamba no azoko antanina am'izay le hoe inona no hoentinao anatin'le fikaonan-doam-pirenena makasika ny sosialy ny politika sy ny rehetrarehetra ahoana no ataontsika hoe saritsariny zay concertation na fifampiresahana andatabatra boribory efa nisy ihany avy amin'ny
Ataontsika hoe nidinika iombonana izay raha tsy diso nametrapetraka an'izay hoe horesahana ny fifidianana horesahana ny sosialy sy ny rehetrarehetra manao nandray ny fomba ahafahantsika ny avy any aminareo manokana ny hoe ahafahana mametraka an'izay latabatra boribory zay ahoana ny endry ny idirana ao anatin'le fikaonan-doha satria nametraka ianao hoe mila beazina ihany koa le olom-pirenena apetraka le vonona fa nefa le vonona mety ho vitsy no le ataontsika hoe tsy nahita fianarana efa ianao ihany moa nanipy anazy teo vidiana amina vola zay foana le tranga misy eto amintsika eto tsy voaela ihany koa fo nisy fotoana ny fifidianana moa zany mazava ho azy totran'izay foana le saritsaro entina sy anadalanana ataontsika hoe saim-bahoaka moa zany ny raha zay ny afaka ilazana anazy ahoana le saritsara'le latabatra boribory avy any aminareo zao zany a tokony mba manontany tena tsirairay ho aho zaho malagasy olom-pirenena tompon'andraikitra inona tsy nety nataoko teto mifanaraka tsara am'le hoe mba tompontsoam-pirenena ny tadiavina fa tsy tompontsoko zaho manokana inona ny zavatra nataoko teto tsy nety io aza mibebaka hoe ivoaka amin'ny MBS sady teny zao zavatra nataoko tsy nety no fa tokony manaiky ny olona rehetra io ane sotoavana malagasy io fakalozan-kevitra maromaritra iraisana sotoavana malagasy zany manina tsy averina omena lanjany no malagasy ny malagasy fifanajana zany sotoavana malagasy fihavanana firaisan-kina zany sotoavana malagasy aiza daholy zany na malagasy ny malagasy zany tsy hitatsony am'izao fotoana zao oka zany roatra ka misy mangataka hoe andao tsika iaraky idinika ny zavatra raha-pirenena mifanaja de andao tokoa de rehefa miaraka miresaka de mifanaja zany ma malagasy ny malagasy avereno zay ny mahatonga aloha ifotony avereno zany fihetsika zany aza tonga de alako bika tsy tiako tare no ijerenao ny olona malagasy salamino izy io ekeo izy fa malagasy manany ma malagasy azy mafantatra ny sotoavina manaiky ny sotoavina de alefantsika am'zany ny dia zany tokony atao ho avy ty ny fifidianana niny moa zany ny daty nisy an'iny natolotry ny senina ny fasivy ny volana novambra ny fiodinana voaloha fa roapolon'ny volana desambra ny fiodinana faharoa angamba tsy hidirantsika miandalana ny mahakasika an'iny fa manana olona ho arotsaka ave zany ho an'ny atoko fizazima amin'ity fifidianana ity sa tahaka ny zavatra efa hita hatramin'izay hoe hovidina ny raha ohatra ka mbolo fifidiana sahala am'teo aloha teo fifidiana io azo inao fa zany teny an'izany hatramina nazony malagasy ny fahaleovan-tena tsy mbola nisy fifidianana indrindra tsara teto raha sahala aminay aloha ahoanana ny idirany amina fifidiana sahala am'zany zany mety fantatrao mety tsy fantatrao zany malagasy voalohany tamin'ny taona 2024 nanao conférence de presse ny teny fa ho candidat amin'ny fifidianana tanao nanao conférence de presse rehefa avy eo tsy candidat tsony tsy nisy olona anankiray nantany fa bininao tsy candidat nefa za de nilaza zaho candidat satria nampantenaina fa hoe ity fifidianana indray mandeha ty tena fifidianana io ary zany tsy ololo foana tena zany fa reo amin'ny communauté internationale no teny zany hoe zahay dia hiezaka zay mba ho tena fifidianana io ara zany io zao de latsaka rehefa hitako ny vozotra ny raharaha tsy ho tena fifidianana io de niemitra ahoana ny volan'ny fianakaviako no laniko amina fifidianana tsy tena fifidianana zany ny fantenena apetraka io fifidianana manaraka io zany ohatraka mbola sahala amin'ny fifidianana teo aloha ahoana rangaty nidirako amina zavatra sahala am'zany nanosiko olona hiditra amina fifidianana sahala am'zany za fa miteny fa tsy fifidianana no avy eo de mbola hiditra amin'io ve niresaka aloha androany alamino ny firenena antsika ne mavitanao fifidianana foana rehefa aveo rehefa milalina amin'ny firenena avitanao fifidianana foana fa roatra tsika de ziriziry tsy maintsy atao aloha fifidianana zahay tsy hiditra amina zavatra tsy hitanao tamin'iny 7 sy roa arivo iny za de efa niteny anareo candidat 3 tokony mijana anareo fa rajonary mampianana tsy maintsy lany eo tsy rajonary mampianana lany teo rehefa aveo tadidinao ve fa 7 ny dossier de candidature 7 nalefa atao amin'ny CENI dia 3 no tena hoe mitombona
fa fito tsy mety tanatiny efapolony tsy tao rajonary mampianina tadidinao ve tsy tao izy rajonary mampianina zany tsy tanatiny le 3 tenena fa mitombona ny candidature anjareo ahoana natonga rajonary mampianina tafita tanaty fividianina any rehefa avy eo atsika malagasy de samy nanaiky fotsiny ny teneniko ny candidat anankiray tamin'io raha zaho anareo antsoko ny candidat 3 iaraka anao conférence de presse inga rajonary mampianina tompoka tsy nametraka dossier de candidature ara-potoana izy zany tsy tokony hiditra amin'io fianinanana io zany ny tokony ho izy nefa tadidinao mahoana nampidirana ny candidature rajonary mampianina tao tsy tadidinao angamba ny cour électoral spécial ny teny hoe anareo fito zay tsy nekena ny candidature anareo mahazo manendrolo anareo solotoeranareo rahangatia vahoaka tam'zany atsika 20 tapitrisa de tsisy nitsamboatra naray ara de nanaiky fotsiny zany ny olona reto amitsika dio tokoa fa lasa folom-pirenena rajonary mampianina mahagaga ny olona zay tsy nekenao ny candidatureny asainao manendrolo lafa isolotoerana aminao amin'ny ahoana isolotoerana amin'ny ahoana nampidirina ny candidature ny rajonary mampianina iny izy lasa folom-pirenena avy eo hitanao zany foana fividianina eto amitsika ao ary zany koa mahatonga re miteny hoe avy aloha mba olo-pirenena magnakafaka zava-misy tokoa ny vahoaka malagasy tsy alaiky zavatra sala am'zany intsony hitanao fa tamin'iny fotoana iny any nisy an'zany cour électoral spécial zany fividianana manaraka eo tsy nasina cour électoral spécial io zany de fa kajikajy napetraka io andao asina cour électoral spécial avy eo raha ohatra ka misy olana de izy nasaintsika mandamina an'le zavatra de iny tokoa nalaminy tsy atoko na million ngamba le azondreo mpikambana amy cour électoral spécial reo nanao an'iny zany le tretrako tsy marina na marina zany tsy fantatro fa ianao olona mahay lalàna ampanaovana zavatra sala am'zany olona zay fantatreo fa tsy anatin'ny liste ny efapolo nanao nandatsaka candidature de tour de magie de nanjary tsy 3 tsony ny faninona nanjary 4 magaga le zany atsika androany de hitanao fa na anao ara ity fahitako anao tsy ala migaga anao fa zany tokoa ve mifandana an'izy iny tsy zany ve mifandana an'izy iny hitanao zany nanaiky antsika satria tsy mijoro atsika amalo-pirenena atsika zay zavatra asaina hoanitsika de hoantsika zavatra asaina sorotsika de sorotsika lainga rehetra fa avy amitsika de eketsika mihaino anao io de maheno hoe zay zany hoe tsy nandeha am'izay tokony ho izy mihitsy ny fividianana hatram'izay raha reny ny zava-nisy milaza ianao miantso amin'ny tokony hijoroany ny olo-pirenena vanina sy vonina hatramin'ny androany anefa n'zany milaza ianao tamin'ny fividianana tamin'ny 3 iny moa mazava ho azy ny raha nanahita iny tsy niantsika ihany koa ianao tao anatin'izay fa mijanona ho fanoherana foana ave zany le fiatsonan'le olona sa hoe inona le tena tokony hoe andraikitra ho raisitsika ao anatin'le izy sa hoe mijanona am'izay fotsiny hoe mitabataba ty amy sisiny ihany de fa zay ny fandraisana fangamo tahak'izay hoe tokony fanoherana tsy fanoherana zany fa mitaky fotsiny hoe ny fividianana avy aloha mandeha amy tokony ho izy mijanona eo am'izay fitakiny zay fotsiny ve zay fotsiny ka fa raha ohatra ka folo na zato na arivo ny malagasy araka ny tena zay ngamba tsy napetraka niditra teo ane i candidat rajonary mampianina vizy teniko anao zany za miteny zany de tsisy neno ino moa ny azoko atao ankoatran'izay miteny hoe mba mikitikitiky ny sain'ny mpiaramonina hoe fa ahoana ty zavatra ty ny mandeha sala amin'io zany le izy io satria tsy mbola mitsangana atsika tsy mbola mijoro atsika am'olo-pirenena atsika zavatra asesianka-davatsika zao dohanina daolina zavatra tsy tokony hoanina raha zany le izy io zany manainganay miteny hoe aiza daoly moa malagasy vahona petrapotsiny tsy mba vonona mihitsy hoe hiaro fampitandremana neny aho raha ohatra ka mbola ito zao raha zao 2/20 zao notin'ny fiainam-pirenena androany raha mito zao otrina firy notin'ny fiainam-pirenena afaka 5 taona afaka 10 taona tokony mba samby eritreritra atsika tandindimondoza zay moa fiteny azy oka mba samby eritreritra anahoana ary zany ny endriky ty ataona farany 3 amby 20 amby 2 arivo ty mamarana ny fitondrany ihany koa ny
fitondram-panjakana am'izao fotoana zao a manahoana ny mety hoendriky ny ao aorianan'izay fifidianan'izay a raha zao contexte ao fahitany Andriamatoa Beranto Maurice anazy. Za mamerina foana miteny foana tandremo tsy fantatrao zaho tsy manozana tsy fantatrao zavatra mety andalo rampitso rotraka velanao mandeha sala am'izao foana io tsy fantatrao zavatra rampitso ina moa mahatonga azo eratsolo zao hoe tandremo fa ny climat mitaky zavatra be ny climat satria navela nandeha tsy tokony alehany ny climat jerenao fa tondra-drano sisa manina zany fotsiny no tenena hoe mitandrema fa manina fiainam-pirenena tsy vatenena mitandrema zany izy io tokony tandrina atsika satria raha ohatra hoaka mandroso sala am'izao foana ny lalana andehanany ty voaka malagasy sy ny firenena malagasy ty mety ho sarotra be le rapitso ho famony fahateto zany atsika ho famony fahateto zay vao tonga saina zavatra tokony azo reo aremona atao no itonany vahaolana zany mahatonga raha manenga ny tsirairay mba eritreritra zany mahatonga raha manenga ny tsiray mba eritreritra ary zany mbola mampisangana satria mieritreritra ny tegna hoa za de miambo fa olo vamona za de miambo ary za mafantatra betsaka ny malagasy mitovy amiko maneritreritra milamina milaneritreritra mazava madio ho an'ty firena ty ary mangoraka azy mahita an'reny olona mitarika sarety 3 sy 4 arivo ranga de mbola mahitainao olona mitarika sarety ampovoany tanàna Antananarivo mahita zaza manosika an'iny sarety miaraka amin'ny papany zany ny zavatra fiainantsika eto amaranantsika anazy angambany mialohany tena fantaniana farany de hoe ny afatra apetraka ao angambany ho an'ny vahoaka malagasy sy ny ataontsika hoe eto an-toerana sy ny any ivelany mialohany ty fiatriana ny fifidianany ity sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ny any afatra afetrako am'ireo filoham-pirenena teo aloha sy filoham-pirenena androany maro Karavalomana zany filoham-pirenena fantatsika tsara ahoana na tonga azy filoham-pirenena fantatsika tsara fa ny eken'ny vahoaka izy fa filoham-pirenena de nanjary ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ray aman-dreny sahala am'zany Rajaonary Mampianina izy ny teneniko teo fantatsika zany hoa natonga ny Rajaonary Mampianina filoham-pirenena ray aman-dreny ny vahoaka malagasy koa izy sahala am'zany ny ankehitriny ray aman-dreny ny vahoaka malagasy izy telo lahary leo zandroko za koa zany de mba miteny fa za koa mba ray aman-dreny ny vahoaka malagasy oka antsika ray aman-dreny mba samby andray andraikitra anareo zay mety ilatsaka maika am'le hoe hiditra amin'ny fifidianana io atsatra kely aloha izy io andao antsika mba ifampiresaka anaingany malagasy rehetra anaingany ray aman-dreny sasany mba heritreritra hoe inona tokony atao n'ty firena ty fa tsy hanao iangaviko zany maro Karavalomana ray aman-dreny vahoaka malagasy iangaviko Rajaonary Mampianina zay vao tonga afako maly matozy tonga ty angambo izy manana kajikajy koa ilatsaka aza maika amilatsaka zany fa andao aloha mba hikondoa antsika fampiresaka antsika sahala am'zany ny amperinasa de la de efa zokozokony ary Lord Bernard Tsirahoana ray aman-dreny pirenena koa iny andao antsika mba samby anao mitankely amin'ny fiainam-pirenena de samby iaraka tsy samby fa iaraka iresaka iaraka makafaka ny zavatra tokony atao n'ty firenena ty za zany de miangavy mihitsy engany eo ka tsy hanao forcing itonga ty firenena ty am'zany fifidianana zany hitondra zavatra zay tsy ho zakan'ty vahoaka ty tsony engany satria ne zareo mba efa betsaka ne zay teniko anao fa efa betsaka miteny hoe nolovagnina miteny an'zany zay de miteny moa zay niteny an'zany zay miteny fa zay niteny an'zany voalohany fa mety nisy niteny an'zany talohanay tsy fantatray fa ne nataony teny filamatra izy io hoe mba mitsangana am'zay nao olovagnina tsy vonona foana hatram'zay de ovilinao voavagnina hitanao zao fa misy ane ny malagasy miteny hoe azo atao tanindrazana to fa atao tanjanaka ahoana nanaovako an'ty tanjanaka tsy omegnatra ve za zao no omeko ny janako sy ny faramadimy tsy possible zany tsy mety zany aleo alamina miangavy ny ray aman-dreny ty firenena ty mba samby hitsangana hiary hitsangana apetraka any ny kajikajy kajikajy rehetra mba ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho ny eritreretina
mba tiako hitondranao fanazavana no makasika an'ity teny. Hitako tao amin'ny pejy facebooknao tao ty hoe Madagasikara omaly vahoaka androany ny firenena malagasy raha pitso. Afaka sao de mba hazavainao ny hevitra tianao malagasy omaly io le tantara. Ahoana marina fiainana malagasy omaly. Azadinonao nefa atsika reto manana tsikera foana zany fanjanatany zay nefa betsaka ny zavatra nataon'ny mpanjanaka teto. Betsaka. Ny lafo tsarany tsy jerentsika. Lafo ratsy foana kiantsika salantsona. Iza moa ny vahoaka teo ajan'olona zany ito an-tany olona avy any ambadika no inona moa mitondra anao ito amin'ny taninao. Ny any de teneny koa efa 4 taona zay io kere io. 4 taona. Antsika rehetra samy mafantatra fa natonga ny kereny le tsy fisiany rano e. Io mpanjanaka io nampianatra antsika nanao canal de Pangalana io 100 km. Tanan'olona nanao an'io. Navita canal 100 km. Bajereo any saritany majabo teny zany foana bajereo saritany Madagasikara ny atsimo any. Ianao mahita zany reny rano zany atsinanana sy ny reny rano andrefana io misy rano foana mandavatona 50 km fotsiny lelelelany io. De atsika tsy mavita mba manolaka raha ohatra ka zay ny tokony ho vahaolana manolaka andrano 50 km avitantsika manome rano andreo pretendrazana amitsika reo. Antsika mitsikera fotsiny. Mpanjanaka jereo fa ny premier république le mpanjanaka foana ny zavatra tsara ataony sasany tsy jerenao fa manenjika fotsiny ataonao. Zany izy io. Zany le hoe le omaly. Ny androany zany zay nisirika. Tsy fantatsika nandeha ahoana moa ny afantarantsika hoe ina tokoa natonga antsika androany salam zao hoe. Tenao fa tentaranao zao hoe ahoana moa natonga ny président filoha Rajoelina tamin'io. Betsaka le malagasy marigny ana amin'ny teny zao migaga hoe zany tokoa hoe natonga ny Rajoelina filoham-pirenena. Iny de adio. Nefa amiko zavatra manandanja zany nisy fitondrana teto nametraka cour électoral spécial ny teny amina olona zay nytenena fa hoe tsy mahazo milatsaka sy nohony zao fa mavita manendro lafa misolo toeranazy. Mahagaga le zany raha ty tour de magie hafahafa zany zany teneniko. Ahoana moa ny firenena tsy zao rotraka zany tondrana azy omaly. Io antsika zao mangety eto ambony lakana. Madagasikara firenena isa farany manan-karena nefa anatin'ny fahantrana ny vahoakany mampitonga amin'ny teny hoe tsy ny fireneko tompoko no mahantra fa ny vahoaka malagasy zay nipirako no nampahantrana. Zany ny teniko. Zany mahatonga zany miteny hoe zay le hoe rampitso. Raha ohatra ka vitatsika tsara mieritreritra zany mety hafahafa ho an'ny fiainan'ity malagasy ty rampitso. Zay za vao teny hoe ataoko tanjanaka Madagasikara satria mavita bitika amin'ny zanako amanjafoko hoe zao no nanaovany an'ity Madagasikara ty jereo fa milamina ny fiainanareo. Milamina ny fiainanareo. Fa rotra ka apetraka tsika am'izao io mba fantatra ao no avin'ity firenentsika ty rotra ka mbola mitoy zao 2/20 ho an'ny note. Tsy tiasika de meko 2/20 ihany mbola note positive. Mbola meko note positive. Fa ahoana ny note lio rampitso? Ahoana itondrantsika zany rampitso? De tsy menatra ve antsika hoe mba olom-pirenena antsika de navelatsika ho sahala am'izao ny firenena malagasy. Zay ny antso ataoko any pretendrazana. Ary ny any zany veriberina foana hitanao fa veriberina foana satria zay ny alaheloko. Zany ny alaheloko. Za zany raha vamparesana de tsy maintsy miverina am'zany foana. Satria ity vahoaka malagasy teo nefa atsika ne matikambo vahoaka malagasy, vahoaka manan-tsaina sisa matikambo am'zany antsika jereo le barea jereo ane. Ary io ihany mba fotoana mba marehare antsika. Mirehare antsika hoe malagasy tokoa. Satria misy an'ireo raha ohatra ka mandeha ty firenena ty mihinan-kanina daholo malagasy vita mianatra daholo bebe zany rehare antsika. Ankasitrany ianao Andriamatoa Maurice Beranto filohan'ny fizazima na ny fiombonan'ny zanaka sy zivan'ny Madagasikara nanaiky ny vahiny tamin'ity takariva ity tato anatin'ny fandarana dinika. Misaotra anao nandeha ary misaotra ny pretendrazana mihaino ary mangataka anjareo mba eritreritra tokoa satria antsika ny tompony antsika rehetra ny tompony fa tsy za rery tsy anao rery vahoaka rehetra malagasy tokony samby eritreritra an'izany. Misaotra betsaka. Ankasitrany ianao nanaiky ny vahiny de antenaina ny mbola iverinanao afahana mitondra sy mifanakalo hevitra indray eto amin'ny fandarana dinika eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS torak'izay ihany koa moa zany any amin'ny tambazotra serasera maro samihafa any. Ankasitrany nareo rehetra tany atokantrano tany
Nanaraka izao fandarana izao akasitrana ihany koa ny teknisiana nafana anapita ny sary sy ny feo tany tokantrano tany mametraka ny mandrapitava tompoko lahy sy tompoko vavy.